Miarabanao andray androany alatsinainy 7 ny volana aprily 2024. Miaraka iondrika itsika amin'ity maraina ity mba hangataka ny fahazavan'ny herin'ny fanahy masina, hanandratra hafambony ny voninahitra Jehovahandriamanitsika. Miarabanao zay Jehovahandriamanitra sy masina sy tsara indrindra. Miarabanao zay satria tsy mendrika ny antsony anaranao akory. Apetraka eo an-tananao mandrakariva ny fiainanay ary mangataka fampahirizana, fanampiana, fanomezan-tsaina sy fahalalana mba hahafahanay miaraka aminao amin'ity tontolo andro ity. Fantatrao tsara fa tsy mora ny ady izay atrehanay isan'andro isan'andro amin'izao fotoana izao. Fa napetraka ao aminay 144 000 tavela izao ady sarotra izao. Mitanjaka sery zay mba hanao an'izany asanay izany ary meo anay ny lefina hoentinay hiady, hoentinay hanampiana an'ireo havanay, namanay sy izay rehetra afaka miaraka aminay mba hahazo an'izany fanjakany lanitra izany. Ampidino aminay ny herin'ny fanahinao, azavelanao rery zay mba hahafahanay manome ny hafa fa tsy maintsy ho avy ianao ary tsy maintsy tanteraka ny zavatra nytenenao satria ianao tsy mandainga. Tsy mahay mandainga ohatranay ianao, tsy mahay mihatsara velatsy ianao, fa rehefa tsy tia dia tsy tia, rehefa eny dia eny, rehefa nao dia nao. Azavelanao irery zay amin'izao lalana sarotra izao. Azavelanao irery zay ampiro marary rehetra izay tsy salama, mihery sy tanjaka izy ireo mba hitondra ny fiainany, mba hahafahany miaraka aminao isan'andro isan'andro. Apetraka eo am-pelantanan'i Jesosy izany vavaka izany. Misaotra tompoko. Eny ary. Ho hitanao eto amin'ity fandaran'ity androany dia tsy hiaraka aminao zany satria nisy zavatra hitako tao amin'ny internet, mivoaka tao amin'ny Facebook tao momba ny atao hoe incarnation, izay zavatra tena mahatonga ny finoan'ny sasany tsy hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra araka ny tokony izy. Betsaka amin'ireo fiangonana maro amin'izao fotoana izao no manaraka zavatra tsy hisy dikany ohatran'izany. Nefa kosa izay no mahatsara n'ity fiangonako ity, fiangonako izay tsy malala fa tsy ny fahamarinana ao anatin'ny Baiboly izay ho zarazaraiko aminao androany. Raha mahafantatra ny histoiran'ny Chanty de Vie ianao hoe apetrako amin'ny écran eo zany izy any amin'ny radio izy mety tsy hita satria fantatrareo fa radio onjam-peo dia anisan'ny histoire nanaitra anahako no nahita anazy zany hatramin'izay satria indienne kely izy ity no mipetraka tao anatin'ny ray aman-dreniny tao, mbola efa taona fotsiny izy dia efa niteny hoe ohatran'izao ny fiainako, ohatran'izao ny fiainako, ohatran'izao ny fiainako maty ahako fatany daholo zany ny zavatra rehetra izay nataony mananjanaka izy nefa efa taona tadidiny daholo na ny lalana na ny tany amin'ny isan'ny nipetrahany tany. Mino an'izany ve tsika olombelona, izany ve nitenen'Andriamanitra tamintsika zany no zavatra tiako ho zaraina aminareo androany. Matoa amin'ny tantaranareo an'izy ity dia petsaka amintsika no tsy mino. Izay ny mahatsara an'ity zavatra inoko ity zany, vérité biblika, ary ilay fiangonana farany ihany no manana an'io vérité biblika io. Fiangonana faran'izay tiako, izany hoe tsy teny ny anarany aminao ahako satria izy no nomen'Andriamanitra an'izany hery zany nampitain'Andriamanitra anazy zany. Les morts vivent-ils? Il y a plus de 30 siècles, Job nous posait question tamin'ny être humain. Hoy izy hoe ao amin'ny Job 14:10 no ahitantsika an'izany. L'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il? Zay natonga nahako namoaka anareo an'ity histoire ny Chanty de Vie azonareo jerevana izy io misy soratra hoe l'enfant qui pensait avoir vécu 2 fois.
marina ve zany tompoko. Tsara ho fatatsika tsara fa ny eto ambonin'ny tany amin'izao fotoana zao dia chaque seconde betsaka ny olona maty, mangina, mangatsiky, tsy mahafantatra ny inona eo amin'ny rang social misy atsika izy, tsy mahalala ny arenany intsony, tsy mahalala ny taonany, tsy mahalala fitiavana. Ny fahafatesana dia meme amin'ny antitra satria mitondra fanantenana ho azy ireo satria matory izy normalement. Mampatahotra antsika jeune ny fahafatesana satria tsy mbola nahita fiainana tsara tsika ary tsy fantatsika izay zavatra mitranga ny ampitso izay mitondra makany amin'ny fahantrana, misère, manala ny arenan'ireo olona rehetra manan-karena ary tsy mampisy ny fananany antsony ny fahafatesana, tsy manana pitié ny fahafatesana, tsy manana vady no tsy misy orphelin intsony. Mamela zavatra ao anatin'ny fahoriana izy, vovoka sisa amin'ny farany dia tomany no amelan'ny olombelona anazy ary ao anatin'izany no ahitana fitiavana. Ilay izy maty iny no tena mampiseho ny fitiavana ny olombelona. Tsy miteny hoe petsara velantsitsika olombelona, tsy atompoko. Tsy petsara velantsitsika olombelona fa izay ny fiainana, izay ny fomba nitondrana amin'ny fiainana satria Satana no mitondra antsika any amin'izany zavatra ohatran'izany. Afaka ahemitra ve ny fahafatesana? Afaka supprimena ve ny fahafatesana? Tsy atompoko. Mijanona izy ary anisan'ny atao hoe manjakanjaka ao anatin'ny ao anareny filazako anazy épouvante izay ho hitanareo amin'ny Job 18:14. Ny rehetrarehetra ambonin'ny tany dia matahotra azy daholo ary ohatrany hoe misincline aminy daholo ny zavatra rehetrarehetra satria ohatrany hoe tsy misy farany izy. Izay mahatonga ny olona miteniteny foana hoe izay ny farany, tsy misy intsony ny toyany, ohatran'ny Egyptianina sy ny hafa ihany koa. Mitana secret mbola tsy fantatry ny olombelona hatramin'izao na dia efa niteny Andriamanitra hoe ny fahafatesana dia tsy afaka mitsangana intsony. Ny olona maty matory. Ny olona maty miverina any amin'ny Jehovah Andriamanitra ny fanahiny, ny vatany lasa vovoka ary taolana sisany eo ary mety potika ny ela. Betsaka ny zavatra azo tenenina momba ny fahafatesana. Ny zavatra rehetra tsara ho fantatra dia ny problème rehetrarehetra dia afaka daholo amin'izay fotoana izay. Mety tsy manana crédit intsony ianao, mety tsy manana adiady intsony ianao, mety tsy misy fahatezerana intsony ianao satria efa lasany any daholo. Inona ny atao hoe fahafatesana? Satria betsaka antsika rehefa tonga ny 1er novembre dia mivavaka amin'ny olona maty. Masinda Joseph, masinda Joany, masin'i Marie, masina tsy haiko intsony. Azo atao ve mivavaka amin'ireny olona ireny? Raha ohatra ka tsy miteny izy, raha ohatra ka tsy manana fofinaina izy, raha ohatra ka tsy manana vatana izy, raha ohatra ka mangatsiaka izy, raha ohatra izy ka any anatin'ny atao hoe Sheol, séjour de mort. Ny Baiboly dia midéclaré ny mort midina any amin'ny atao hoe séjour des morts, Sheol Hades. Le mot Sheol hébreu dia miverimberina impitopolo ao anatin'ny Ancien Testament. Ny Hades grec dia mentionné 11 fois ao anatin'ny Nouveau Testament. Ils correspondent les uns les autres. Ny Sheol Hades dia tsy miteny mihitsy hoe paradis ou enfer, peine éternelle. Azo atao hoe sépulcre, tombe, séjour des morts, etc. Tadidinao ve ny tantaran'ny Samuel? Samuel tantaran'ny mpanjaka Saul izay raha tsy diso ahako. 1 Samuel 28 raha nitady vehivavy mpaminany izy mba hampitsangana ny olona miala ny hampitsangana ny Eli tamin'izy maty, tsy Eli fa zafady tadidiko hatramin'ilay mpaminany fa tsy maintsy mijery baiboly ahako mba mijery.
ampitsanganan'ny Samuel miala avy any anatin'ny tany. Tena Samuel marina ve niala tany anatin'io tany io raha araka amin'ny fahalalana reo anazy. Tadio tsara. Andriamanitra tamin'ny hidina tetỳ ambonin'ny tany satria nitady olona izy. Satria nangovotra Saul nangovotra izy dia nitady olona mba hanampy anazy satria tsy mamaly anazy intsony Jehovah Andriamanitra. Andriamanitra dia midina avy any ambony fa tsy miakatra avy any ambany. Na dia azo nitenenina raha hoe Samuel no anisan'io zavatra ohatran'io. Ok. Ny olona rehetrarehetra dia tsy maintsy midina any amin'ny atao hoe séjour des morts Sheol. Raha ohatra tsika ka mijery ny Genesis 37-35, Job 7-9, Ange 7-8, 17-13, Psaume 9-13, 16-10, 55-16, Proverbe 15-24, Isaïa 5-14, 26-19 sy ny hafa ihany koa. Tsy janona ela amin'io fa any azoko tenenina aminao dia ny fahafatesana dia milaza hoe matory repos, miandry ny fitsarana. Miandry ny fitsarana. Azo atao ara ve no miteny hoe afaka mivelona ve ny faty? Raha ohatra ka mireposer ny faty dia misy ny atao hoe inconscience totale, qu'ils ne reviendront jamais. Marina raha ve le voalazan'ilay histoire ny chantier de vie. Raha ohatra tsika ka mijery ny Job 14-14, raha ohatra ny olona une fois mort pouvait revivre. Zao ny azoko itenenana anazy. Ceux qui se sont endormis du sommeil de la mort attendra-t-il toujours dans l'inconscience ou un jour la vie leur sera-t-elle rendue dans un corps glorifié? Tia topoko. Il n'attendra pas toujours dans l'inconscience. Ils ressusciteront. Le chrétien croit à la certitude de la résurrection des morts et il nourrit son âme de cette inébranlable espérance. Misy une doctrine biblique de la survivance par la seule résurrection à travers Jésus-Christ. C'est une espérance. C'est une espérance, c'est une notion de désespoir. Croyance et alimentaire naturel de l'âme ou un surnaturel spirituel. Raha ohatra ny Baiboly manala antsika ao anatin'ny zavatra misy fahadisoana. Ohatran'izao hitantsika zao hoe chantier de vie, l'enfant qui pensait avoir vécu 2 fois. Ny Baiboly dia manome antsika ny consolation véritable. Résurrection du surnaturel biblique. Consolation que la Bible offre aux affligés. Ce n'est pas l'indestructible du moi, c'est le réveil de l'être tout entier. Zavatra rehetra dia miankina amin'ny fahatongavan'i Jesosy daholo. Za tsy afaka miteny hoe matoy izy nahita an'izany zavatra zany dia tenentsika hoe avy any amin'ny Satana. Satria betsaka ny olona mahita zavatra amin'izao fotoana zao milaza ny tenany fa marina daholo. Satria any amin'iny côté any Inde iny, satria Indira Gandhi dia anisan'ny olona nanao boky momba ny atao hoe incarnation. Ny incarnation tompoko satria any amintsika ihany koa any amin'iny faritra sud iny tamin'ny za tany Lego tamin'ny mbola kely dia misy samy teny hoe miverina impito ny fanahin'ny olona io. Zany hoe zavatra non biblique. Inona ny zavatra tokony hinoantsika eto amin'ity tany ity? Zavatra tokony hinoantsika eto amin'ity tany ity dia tsotra. Dia ohatra ny tenenin'ny Apocalypse 1.1 symbolika, zavatra tsy maintsy inona fa tsy maintsy ho avy, ary ny Baiboly ihany no mitondra ny fahamarinana. Tsy misy afa-tsy ny Baiboly no mitondra ny fahamarinana. Raha ohatra anao ka voatendry ny havanao fa nandalovako izany dadanao, mamanao, hoe tsy maintsy mandeha mivavaka eny am-pasana, miteny hoe mivavaha ho anay amin'izao.
mivavahanay am'izao de jerevy bokiny 1 Samuel 28 io a fa nampiakariny lay mpaminany vavy avy any ambanin'ny tany Samuel, zany hoe endrika nalainy Satana no niakatra avany ary zay ny nampiasain'Andriamanitra andravana ny fianakavian'ny Saol. Tsy manao tsinitsinina ny finoanao ahako, tsy manao tsinitsinina ny fiangonanao ahako, fa kosa aoka izay tompoko satria zay no ahafahan'Andriamanitra tsy mandray anao any amin'ny fiainana mandrakizay dia ny finonom-ponanao nanaovanao an'izany zavatra tahaka izany. Tsy misy faty afaka mandray ny vavanao mihitsiny. Tsisy faty afaka mandray ny vavakao zany mihitsiny. Na ny apôtre Paul, na ny apôtre Joany, na ny apôtre Luc, na i masinda Joseph, na i masinda Josephaki, na i Bernadette, na i masinda Véronique, tsy misy olombelona afaka mandray ny vavanao indrindra. Miverena ro tompoko, miverena. Raha mba azonao atao ny mijery ny Baiboly. 7 ny fiangonana neken'Andriamanitra eto ambonin'ny tany. 7. Ary ny farany manana sy mitana ny fahamarinana. Tsy miteniteny foana raha miteny anao an'izany. Nefa kosa tsy mampirisika anao hanaraka anazy fa anjaranao ny mieritreritra. Misaotra tompoko. Afaka minitra vitsivitsika dia hiaraka amin'ny olona avy any Mahajanga, pasteur anankiray hiaraka amiko eto androany. Ny fandaharantsika dia mandeha direct ao anatin'ny fantatra RFM 2A. Misy an'io ohatran'ny radio kely io tsindrinao fotsiny eo amin'ny anao na afaka mihaino isan'andro ianao ny zavatra rehetra izay ataoko mbola tsy vitako tsara izy hatramin'izao satria tokony anao an'izany atao hoe application sy ny karazany zany ako fa miezaka mandefa anazy eto amin'ny Facebook. Matoa izy mandeha eto amin'ny Facebook dia mitanjoko dia ny ahafantaranao ny fahamarinana biblika. Tadio ao anatin'ny Apocalypse 14:1 dia sy ny Apocalypse 7 raha naheno feo i John dia tsy 144,000 no hitany no enina fa olona maro be. Ino zany 144,000 ny voarahiny fa raha nitodika izy dia olona maro be. Inona ny asan'ireo olona 144,000 reo? Ny asan'ireo olona 144,000 reo tompoko dia miteny hoe ohatrany tamin'ny andron'ny apôtra. Eno ihany izy ireo raha miteny aminao hoe mila miovy ianao. Ohatrany tamin'ny andron'ny apôtra raha mijery an'i Joël 2 tsika 28-30 dia voalaza fa ireo olona 144,000 reo dia ahazo ny atao hoe pluie de l'arrière-saison. Ary ireo olona raha ohatra anao ka mijery tsara ny mahay tsara satria mbola tsy vitako tsara ny histoire sy ny mombamomba ny Apokalipsa. Ny kavalia anankiefatra dia tsy navitan'ny mission any mihitsiny. Fa iza tompoko ny mamita an'ilay mission 144,000. Ary iza no mitana an'ilay fahamarinana farany, ilay fiangonana fahafito, Laodicée. Manantena fa hanampy anao ty zavatra teneniko sy zavatra zaraiko aminao ty. Azo atao izay mahatezitra anao raha ohatra ka miresadresaka anao an'izy ty satria tsy d'accord intsony amin'ilay finonoana foana hoe isaky ny misy 1er novembre. Isaky ny antso ho vavaka ianao dia mahita an'ilay calendrier nataon'ny Romanina dia hoe Anomasinda Bernadette androany, Anomasinda Bernard androany, Anomasinda Anna androany dia afaka mivavaka ao anao izy. Tsy ataopoko. Fady zany. Ny olona maty tsy afaka mandray mihitsy ny vavaka ao. Raiso ary dinio tsara ny zavatra teneniko. Ny anjara asan'ny 144,000 satria tsy navitan'ny asany, tsy hoe tsy navitan'ny asany ny kavalia anankiefatra. Manao ny asany kavalia anankiefatra ao anatin'ny Apokalipsy. Fa kosa ny amita ny asa farany dia ny 144,000. Mba hainao ireto tompoko ny zavatra tenenin'ny 144,000. Raha sitraka ny fonao. Sinao avelao andeha dia aza avela miteny intsony na ny resaka aminao aza. Afaka minitra vitsivitsy tika dia hiaraka
amin'ny pasteur Emile Rakotomalala miala avy any Madagasikara miezaka manao zany hoe ny vaovao rehetra izay mitranga avy any minareo filazana izy ity any Mahajanga any Madagasikara zany. Hiezaka ny iantso anazy ahako a. Ok, hoy izahantsika nanao zavatra araka ny tokony izy mba hahafahantsika i-contacter anazy ahako manamboboatra anazy en direct ako izay mahatonga anahako miteny aminareo hoe i-contacter anazy ahako normalement izy tokony atsoko voalohany mety azoko ny somary sarotrarotra any maka anazy nasy vetivetika aloha raha ohatra n'izy ka tsy tafavoakako dia somary tapahako kely angamba dia miezaka miantso anazy mba hahafahanareo mijery anazy ahafahantsika mihaino anazy satria zavatra intéressant be mihitsy no tokony atao lasa ny vetivetika. Zao feokira iainareo zao dia mbola ny feokirany izany ny filazana izy ity lala tsy mety tafavoakako tsy mety tafavoakako tsy mety azoko ny pasteur Emile ngamba mety ho tapahako kely angamba dia avy eo ahako miverina miaraka aminareo indray izahako ihany aloha tsy mora ny manao zavatra dia avy eo ok attends lasy vetivetika ok azoko ilay izy alefako amin'ny anina dia tonga izy tonga dia miantso atsika voilà miandry anao zay pasteur Emile miandry ny appel anao ahako mba ahafahako mampiditra anao atao anatin'ny fandaharana miandry ny eo ampiandrasana ny pasteur Emile atsika dia mbola mamerina ihany ahako ohatra ny teneniko anareo teo fa tsy misy olombelona voilà
tafiditra amintsika pasteur Emile tsy afaka manao vidéo nga ianao miaraba tompoko lasy vetivetiky aloha tapahako le audio miaraba tompoko maheno ve ianao lasy vedety aloha avasiko vidéo kely eny tompoko lasa miditra ato zany a lasy vetivety efa misy vidéo maheno aka ok maheno tsara miaraba tompoko miaraba ny pasteur Emile tonga eto amin'ny RFM 2 za miarabanao faly miaraka aminao androany maraina angamba mety alefatsika matetitetika miaraka amintsika eto i pasteur Emile angamba aveloko aminao pasteur hoe afaka miprésenter ny tenanao amin'ny olona ve ianao azafady indrindra tompoko ny anarako zany a pasteur Emile miasa aty Madagasikara aty amin'ny faritra Mahajanga zany hoe faritany Mahajanga teo aloha zany no hiasako ary miandraikitra na départementa anankiroa izay azo lazaina hoe tena mahakasika betsaka ny fiainan'ny membre ny fiangonana satria ny an'ny départementa iray dia mahasahana ny fitantanam-piaina kristianina ary ny anankiray kosa dia misahana ny service communautaire na le hoe asa fanasoavana eo anivon'ny fiarahamonina zany no départementa izay tazomiko amin'izao fotoana izao. Manambady anankiray dia mananjanaka anankiray ihany koa ary miasa eto anivon'ity foiben'ny adventiste eto Mahajanga ity. Oui, misaotra tompoko miresadresaka an'izay Mahajanga zay alohan'ny hanomboako anazy angamba dia ity radio ity dia normalement tokony pasteur Emile zany nisy ny fanarahanay tamin'ny 2010 tany hoe izy saika hanao zavatra ohatran'ity dia zavatra saika nampisihoko anazy fotsiny ity zavatra ty dia lasa samy manao anazy satria tsy ho vitan'ny Madagasikara mihitsy ny atao hoe radio web miresadresaka amin'ny Mahajanga ianao satria za tamin'ny mbola kely mipetraka tany Dego tany dia misy le atao hoe tromba na le hoe le fombatsika avy any Madagasikara zany le miantso fanahy ratsy dia mandindisy ny karazan'ireny izy ahoana ny fomba hitoriana amin'ny olona sarotra amin'ny olona manao zavatra ohatran'ireny pasteur Emile manana karazana fomba maromaro zany le atao amin'ity faritra izay iasana ity. Za moa zany ny distrika rehetra ara-panjakana ao anatin'ny fédération misy anay dia efa hitako avokoa na ny any amin'ny faran'izay lavitra indrindra zany izao any amin'ny faran'ny distrikan'ny Befandriana izay efa mifanila amin'ny Andapa any amin'ilay atao hoe Belalona ary ny farany atsimo andrefana any amin'ny distrikan'ny Antsalova. Misy karazana faritra maro misy karazan'olona maro ary misy karazana fomba maro ao anatin'ireo toeran'ireo. Raha miresaka fotsiny hoe ny any amin'ny faritra Maintirano izay nidiran'ireto fivavahana silamo manao fomban-drazana. Miresaka an'ilay tromba moa zany tsika silamo manao fomban-drazana izany hoe ety ivelany ny akanjony silamo fa amin'ny ankapobeny izy dia mbola manaraka ireo zavatra izay ataony ny mponina ao amin'ilay tanàna. Dia io faritra io tena maizina io le région Melaka io na le faritra Maintirano izay misy distrika 5. Ny miditra aty amin'ny région Betsiboka indray misy distrika anankitelo mbola mitovitovy amin'ilay Maintirano teo ihany ny distrika telo fa ny somary mahasamihafa kely azy somary efa linany amin'ny fitoriana filazantsara kokoa ilay ao amin'ny région ny Betsiboka raha oharina amin'ilay région Ariamelaka zany tena mihidy tanteraka. Ny ary amin'ilay ilany anankiray farany ilay région ny Sofia be dia be ny olona nianatra sy
nandalina tany amin'ny sekoly maro isan-karazany a, dia somary moramora ny fomba hitoriana ny filazantsara any amin'zareo. Raha sifra zao no ampiasaintsika dia ohatr'izao: raha mitory mitady batisa 100 isika ny amin'ny faritra Sofia, dia raha mahita anankiroa isika na telo aty amin'ny région Betsiboka sy Boeny. Somary tapatapaka, mety ratsy ny fifandraisana. Azotsika somary tapaka ilay izy pasteur. Afaka ataontsika le zato any amin'ny région. Tsy maheno anao mihitsy ny pasteur. Afaka ataontsika audio fotsiny ve ilay izy amin'izay fotoana izay? Tapaka tanteraka pasteur amin'izao fotoana izao a. Efa manana fanontaniana tsara maromaro tsika azotsika petraka satria milaina izany zavatra izany a, satria betsaka ny olona tsy dia mino loatra izany a any amin'iny faritra iny. Tsy maheno anazy mihitsy tsika amin'izao fotoana izao a. Andraso a ho ezahana atsoina izy amin'ny audio fa tsy asiantsika vidéo amin'ity ndray mitoraka ity. Andraso andramantsika ny miarabany pasteur. Avereny pasteur angamba mitsy asiantsika vidéo angamba izy a. Ok, mihainao pasteur ary. Ok. Dia rehefa ao amin'io faritra io zany a, somary mihidy kokoa dia sarotra kokoa ny fomba ahafahana mitory ny filazantsara ao anatin'io. Nisy fanandramana izay efa niarahantsika tany amin'ny 2015, 2016, 2017. Réalisé moa zany ilay izy aty amin'ny 2000 izy iny, 2020 angamba raha tsy diso na 2020 mahelikely teo a, volana May izay raha tsy diso ny fitadidiako azy a. Nametraka an'ilay radio FM ao amin'ny distrikany Besalampo izay ao amin'ny région Melaka zany, izay anisan'ilay faritra mihidy resahantsika. Ity asa amin'ny radio ity anefa dia raha malala fa asa mahafinaritra izy ity ary asa ahafahana mitaona fanahy any an-danitra, fa asa mila faharetana ihany koa nefa ao anatin'izay rehetrarehetra izay, satria tsy mora ny ity asa ity ary ilaina finiavana be dia be eo anivon'ny ny olona mpanatanteraka sy miasa an'izy ireto. Fa ny tombontsoa zany ngeza be eo anatin'ity tambazotra ity tena mahafinaritra aminy dia izao: mahazo olona maro kokoa zany izy raha oharina amin'ny hoe Facebook na internet izay mety hisy eo anivon'ny any amin'ny tanàna izay efa mandroso kokoa zany noho i Madagasikara. Fa raha eto Madagasikara aloha zany dia azo lazaina fa ity onjam-peo ity dia anisan'ny fomba anankiray izay ahafahana mampita ny hafatra any amin'ireo mpiaino izay lavitra indrindra. Te hiverina kely angamba aloha hazavaiko kely hoe inona moa zany ilay sakalava, satria io zany anisan'ny foko matanjaka indrindra eto amin'ity faritra ity. Ndasy tapahako. Ok, vas-y pasteur. Allo tsy asiana vidéo. Le hoe sakalava zany amin'ny terme raha ohatra ka mijery amin'ny dadabe Google isika, dia olona miaina anaty faritra lobolobo. Dia tsy mahagaga tsika raha miresaka an'le hoe tamin'ny mbola kely, mbola tsy tao anatin'ity fiangonana ity ny tena, dia rehefa mahita toerana lobolobo dia lazaina fa toerana misy vazimba reny, misy lolo, dia tsy sa mandeha makeny isika. Fa izay mihitsy zany ilay sakalava amin'ny entre guillemets, olona mandositra tsy te hiara-monina amin'olona ary manao fomba rehetra hialana eo amin'ilay olona izay miresaka sy mampita hafatra amin'izy ireo zany. Dia izay zany no ezaka goavana izay atrehan'ny fiangonana adventiste ao anatin'ilay impact moa zany zao eto Madagasikara, hitory filazantsara hisy vahiny 130 ny ato amin'ny fédération misy anay avy Afrika ho avy eto ary anisan'ny nanosika-hevitra moa zany ny tena hoe tokony hampiasa ny aina aman-jery isika ao amin'ny fanampiana
hitoriana ny filazantsara amin'ny reo olona ireo zany. Raha ka fahalalako ana mety ifandresadresaka momba n'izany zavatra zany io satria napiditra momba ny tromba sy ny karazany ako donc zany tsy sarotra fantatro araka an'ilay fiteninao teo sarotra ny ifandraisana amin'ny sakalava amin'ny resaka fitoriana sy ny karazany efa namalimaly anahy ianao teo fa mbola averiko ihany hoe mba ahafantaran'ny olona anazy hoe tsy moramora zany asa miaraka amin'ny sakalava zany angamba amin'ny resaka fitoriana filazantsara Tena sarotra wa raha miteny an'le tsy mety tsika zany le foko tsy mety entre guillemets mahazo batisa zato dia mety ho telo na raha be indrindra raha nahazo telo ianao aty amin'le faritra misy sakalava tena efa isaorana ny tombo efa hoe raha monomby angamba dia andao mihitsy tsika monomby fa efa nahazo telo tsika reny. Zay zany no ilazantsika hoe sarotra satria ny tena manahirana aminy zany le izy mandositra tsy mety miaino izy. Zay zany no tena olana na iresahanao izy dia miaino fa tsy miaksepte mihitsy tsy manaiky an'ilay afatra zay hoentinao raha tsy misy toe-javatra zay mandona an'io fianakaviana io. Ohatra zany témoignage anankiray vao tamin'izay le mifindra trano tamin'ny 2 mois teo eo zany. Rehefa tonga tao amin'ilay trano zay dia sakalava daholo manodidina anay eo amin'ilay toerana zany. Somary saika kivy ihany tamin'ny voalohany satria vao niditra tao amin'ilay trano aloha tamin'ny voalohany dia faly be satria ngeza be ilay trano zany par rapport amin'ilay le prix le nitenenin'ilay tompo-trano. Satria zao efa avy nijery trano maromaro eo amin'ny 10 teo dia kely daholo kely ny angezan'le efitra nefa ny prix ambonin'ilay nyresahantsika iny zany tena ambony be mihitsy satria any amin'ny 600 000 ariary 700 000 ariary dia niteny tamin'Andriamanitra hoe omeo trano mifanaraka amin'ity budget ity fa tokony ho eto ny farany maximum ahafahanay miditra. Dia rehefa niditra tao amin'ilay trano dia ngeza be zany ilay trano par rapport amin'ilay hitako rehetrarehetra. Dia nijereko ilay olona rehetra manodidina sakalava daholo izy jiaby. Ray irery ny olona hafa eo amin'ilay toerana manodidina anay. Eo mandeha amin'ny ilany mifoka sigara sy jamaly. Mandeha amin'ny ilany mpisotro toaka mitabataba amin'ny alina. Mandeha amin'ny ilany mpivarotra mandreraka be ny mieritreritra anazy amin'ny atoandro mihitsy izy ny tena mitabataba. Dia niteny tamin'ny madamako hoe tsika ohatran'ny tsy ho tamana eto fa tsy maintsy hifindra trano tsika raha izao ny zavatra mitranga. Dia tao anatin'ny fotoana iny niaritra teo aloha zany teo anatin'ny 2 volana teo dia tao anatin'iny nisy an'ilay herinandro fiarahana-bavaka ho an'ny tanora tao anatin'ny fotoana iny mihitsy. Dia hoe misy fiantraikany eo anivon'ny fiarahamonina. Dia nanao dingana zany dia natongo daholo ilay olona manodidina teo ilay tsy manao an'ireo adalàna rehetrarehetra ireo. Dia niresahako zareo. Ny anarako Pasteur Emile, pasteur amin'ny fiangonana adventiste amin'ny Tandrany andro fahafito noho ny toe-javatra ara-pahasalamana izay misy eo aminay moa zany sy ny trano izay tsy mety hipetrahanay satria mamoaka moisissure be amin'ilay ranon'orana sy ilay atsika izay voaka tsy ho ela intsony satria trano kakazo dia tsy maintsy nifindra eto amin'ity toerana misy anareo ity. Ka izay io amin'ny maha-pasteur anay dia sady manana didy dia amin'ny olona eo anivon'ny fiarahamonina no manana didy koa amin'ny mampifandray antsika eo amin'Andriamanitra amin'ny maha-pasteur anay. Dia mba te hiresaka aho mahakasika an'ireto olona reto hoe ahoana ny fomba ahafahantsika mifampiresaka sy mifampiaino ao anatina fiarahamonina anankiray ohatr'izao satria mbola sarotra be ity fiarahamonina ity. Dia niresaka teo zany zareo niresaka teo dia izaho zany miaino an'ilay zavatra resahan zareo. Dia rehefa niaino aho zany dia izao ny zavatra nisy olona anankiray tsy niteny mihitsy izy nandritra n'ilay ady hevitra zany fa nangina izy dia mifanapaka-hevitra zany dia hoe raha mahasamy teny an'ireo ianao izy dia teneno zareo. Zay zany no tenen'ilay olona mahatsiafa zay tsy mahasahy. Ay ve raha izay zany mifanapaka-hevitsika dia aleo izaho zany hiteny azy. Dia rehefa nody tao an-trano tamin'ny fotoana iny vita ilay fivoriana tamin'ny 2 teo eo angambany. Dia niditra tao an-trano dia nanaraka anahy amin'izay ilay rangahy tsy niteny. Dia izao no nataony hoe famonjena ho anay ianao matoa tonga eto fa hivavaka tsika hozy izy ary izay koa liana hivavaka hozy izy. Dia io olona io zao zany lasa intéressé anay amin'izao fotoana izao
anisan'ny mianatra baiboly, sakalava izy io. Dia nandeha tao amin'ilay olona mpifoka jamala sy le mpitabataba amin'ny alina amin'izay zany sy le mpitabataba atoandro, nandehanako tsiraidray. Dia niteneniko zareo, niteneniko aloha le mpifoka jamala aloha niteneniko voalohany. Zay io vahiny tonga eto vahiny manana didy amin'ny maha-pasteur anay, sady manabe zay no manoro no mampianatra ihany koa. Ka reto zavatra izay ataonareo reto dia tsara izy ireo aminareo ary tena mahazaka an'ireo nareo mety. Fa tsy ny olona rehetrarehetra nefa no mahazaka an'izy io, fa tokony mba asiana fifanajana ihany eo anivon'ny fiarahamonina misy antsika, satria ankohonana iray sika manodidina eto. Raha misy zavatra mahazo anareo dia mety izay no namanareo, na misy zavatra mahazo anay dia ohatr'izay ihany koa. Ny zavatra nafinaritra tao anatin'io nisy an'ilay fiaraha-mivavaka dia sady niteny tamin'ny madamako zany sy tamin'ny zanako hoe andao tsika hivavaka fa ain'Andriamanitra manova an'ireo olon'ireo. Dia ny zavatra nafinaritra tamin'ny alalan'ny vavaka dia mandefa hira somary malefaka fa tsy hira mafy be isaky ny hariva, zany hoe tsy henon'olona lavitra be zany fa leo akaikikaiky koa ihany maheno leo amin'ny 5 metatra manodidina miala eo am-varavarakely eo, fa eo napetrako le bafiny isaky ny hariva. Dia ny zavatra nafinaritra niova zareo, miova eo amin'ny 97% zany zao zareo ao, le mpitabataba sy le mpifoka sy le mpisotro eo amin'ny 97% eo zany zao miova. Tamin'ny alina zany zao zareo somary nifamaly kely zareo, satria ohatran'ny nisotro ny oatra angamba le anankiray dia ohatran'ny nikikika izay izy tamin'ny 10 heures alina angamba izy nikikika iny raha tsy diso fa za tsy tena nijery montre fa za afa akaikaiky atory iny avy niasa zany dia nikikika dia hoy le namany amin'izay rehefa avy eo, efa ora fatoriny izao amin'ny valy fa mandeha matory daholo olo jiaby. Ka ny zavatra hitako zany izy ireo zany raha tenenina mahitsy dia tsy dia tian'izy ireo zany, fa amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fienoana, izay zany no ahafahana mampita afatra amin'ireo olona le mponina le sakalava entre guillemets resahantsika io. Dia afaka miasa zany satria le tromba mihitsy zany no tena manery an-dry na ny hira izay enonina izay ataony rehetrarehetra dia azo lazaina hoe any amin'ny 100 ihany mihitsy dia efa io tromba io zany no manome ny ordre rehetrarehetra izay tokony ho ataony. Ka izay no hitako hoe ilay feo zany tena tsara ary afaka manova ny olona eo amin'ny manodidina. Ohatra ihany koa ilay Besalampi raha nametraka an'io radio io tamin'ny voalohany dia nieritreretina hoe tsisy mpiaino le izy, fa amin'izao fotoana izao aty amin'ny 70 kilometra miala eo amin'ilay point de départ n'ilay onjam-peo ao Besalampi dia manaraka an'io ary efa misy miditra mpiangonana aza zareo amin'izao. Misy indray ilay mifanerasera tamiko satria za mandehandeha eo amin'io lalana io matetika zany tamin'izaho mbola niasa tany Besalampi dia mifampiresaka hoe tena tsisy radio ohatran'io radio anareo io, na dia ireo le silamo sy le sakalava reo zany dia samy teny an'izany daholo ry zareo. Ny mpitondra fanjakana ihany koa moa zany amin'ny plus le Besalampi miaksepte an'io radio antsika ao Besalampi io amin'izao fotoana izao, zany hoe zareo zany manohana sy manampy amin'io radio io dia io ihany ny radio mandeha ao dia tsy manam-pidiny zany ny olona rehetrarehetra fa tsy maintsy miaino an'io onjam-peo io na manahoana toe-javatra. Rehefa tsy te hiaino ianao zany dia afaka mamono ny radio anao. Fa amin'ny ankapobeny zany aloha dia hitako hoe fomba anankiray ahafahana mampita ny hafatra indrindra ho an'ity mahajanga ity ny aina aman-jery zany ary tena ahafahana mandresy lahatra olona maro. Tsy andry vokatra androany isika, tsy hoe mamboly isika androany dia azo, fa mila fotoana lava satria ny fomba zany aty rehefa teraka aloha mihitsy asesika avy any amin'ilay teraka zany, mbola voany ekibo zaza io zany dia efa tenenin-dry hoe sakalava ianao androany, sakalava ianao rapitso ary sakalava ianao ziska maty. Izany hoe le fomba zany izay ampidirina ao anatin'ireo olona ireo dia tena mafy ary tena anatina fatorana mafy dia mafy. Ary raha misy olona manapa-kevitra hanaradian'Andriamanitra mandritra io fotoana io dia esorina tsy ho anatin'ny fianakaviany. Be dia be zany eto amin'ity faritra ity
misy pasteuran'ny Mitsinjo zao anisan'ny Sakalava ato, lasa adventiste izy lasa pasteuran'ny fiangonantsika ary Mitsinjo ary dia nandao ny ray aman-dreniny sy ny fianakaviany mihitsy rehefa nanapa-kevitra hanolo-tena ho an'i Jesosy. Izany zany ny zavatra misy amin'ny ankapobeny ato amin'ity tanàna misy anay ity zany. Saotra betsaka pasteur satria sady nisy témoignage kely nataonao tamin'ny anao le mifindra trano sy ny manodidina rehetrarehetra hoentina nampiana ny hafa ihany koa mba hahafahantsika rehetrarehetra mieritreritra hoe manana tanjontsika tokony zarazara zany zavatra zany. Ono pasteur satria anisan'ny projet goavana mihitsy tamin'ny 2020 sa 2020 tsika anao le nanomboka ny resaka voalohany iny momba n'ity radio TV ity satria tsika aty amin'ny tany misy any Amerika aty Amerika Avaratra. Be da be ny gasy aty amin'ny tany Amerika Avaratra aty na ny any Europa na ny mety mihaino an'ity fandarana ity. Mbola mila an'ireo fitaovanareo ve ianao raha ohatra ka mba hahafahanao hoe miresadresaka ohatran'izao hoe misy fanampiana avy aty zany raha ohatra ka misy raha misy malala-tanana ohatra zany maheno ny feonao satria mbola ilaina le isa efa ampy ny zavatra nananao amin'izao fotoana zao satria ianao fa nanangana ny radio an'ny Besalampy na ihany koa hoe mbola ilaina avy amin'izao vanim-potoana misy antsika izao ny fanaovana ny radio na ny télévision ohatran'izao sa tokony efa irona any amin'ny atao hoe radio web na ny atao ihany koa hoe TV web atsika amin'izao fotoana zao any amin'ny tany misy atsika any. Ny aty Madagasikara aloha zany ny électricité dia tena mbola problème be vao eo zao ny resaka tamina orinasa anankiray mpivarotra an'ireto panneau solaire reto vao eo mihitsy vao avy resaka taminy vetivety teo mandefa devis izy lafo dia lafo zany ny panneau solaire aty Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy haiko ny antony fa azo lazaina hoe lafo zany le izy ka ho an'ny connexion ihany koa nefa lafo zany zao atao ampiasana io manao connexion io amin'izao fotoana izao. Dia somary lafo le koan'ny connexion ary tsy ny olona rehetrarehetra no afaka mi-accès amina connexion fa ny radio zany dia tena fomba anankiray ahafahana mitoro ny filazantsara. Za izay efa nanofinofy tamin'ny herinandro efa niresadresaka tamin'ny herinandro hoe raha amin'ireto le vazaha afrikanina izay tory filazantsara eto Mahajanga 1.30 be reto mba misy émetteur anankiroa fotsiny ohatra any Maivatanana sy ary aniza ty ray ity Mainty Rano izay faritra maizina ato anatin'ity faritra misy anay ity. Tena zava-dehibe ary ahafahana mampita. Ny mahatsara an'ilay radio mantsy zany lavitra le zone de couverture betsaka kokoa par rapport amin'ilay cercle kely misy an'ilay olona eo amin'ny toerana eo. Efa telo anie izay ny radio natsanganay zany tao anatin'izay fotoana izay efa fanotelo io le Besalampy io. Ny anankiray any Mandritsara izay ny anankiray ny asako voalohany aloha zany tany amin'ny Tsingy de Bemara any amin'ny faritra Tsalova fa nampalailon'izy io ny trano mbola ao le tranon'ilay radio zany mbola ao le ao amin'ny Tsingy de Bemara. Ny alan'ny Madagascar National Park zany io trano ary nisy fotoana ny département en communication tao anatin'io district io efa niresaka tamiko hoe maninona raha alainareo io trano émetteur sisa ny ataonareo ny jiro efa tonga anay eto amin'ny toerana ito misy jiro amin'ny trano ny pylône eo amin'ny toerana io fa ny zavatra hitako fotsiny tamin'izy io tamin'izaho tany niasa tao amin'ny Antsalova io zany radio an'ny le mpiaro ala ireto zany io radio io ny somary problème amin'io zany le pylône nametrahan-jareo an'ilay pylône le orientation dia lasa accès an'ilay varatra foana le izy satria somary mahazo ahoana moa fomba ilazako anazy hoe zany somary mahazo accès mandeha makany amin'ny ilany avaratra zany ny fanondron'ilay pylône le antenne rehefa apetraka zany dia nataon'ireo ny orienté makany amin'ny ankavanana any amin'ny avaratra ilany avaratra dia rehefa mitsoka ny rivotra dia tonga dia ny rivotra rehetrarehetra tonga dia mitsoka makany amin'ilay pylône daholo dia mihetsika le pylône rehefa avy eo satria somary misy an'ilay tanany manko le antenne ny radio iny dia izay zany ny antony mahatonga an'ilay émetteur atao may foana dia somary tamin'ny farapara moa zany no rivotra ny zareo hoe mila esorina io poteau io io pylône io
dia orientena vers ouest izy io satria eo amin'ny ilany andrefan'io station io zany misy tendrombohitra avo be, avo zany le izy, ka raha mandeha le rivotra menandrefana dia miverina makaty amin'ny ilany atsinanana, dia zay ny tokony orientation. Io zany zao toerana anankiray izay azo lazaina hoe tena maizina io. Ilay directeur atao moa zany miresaka fa adventiste ny directeur an'io toerana io teo aloha zany, fa mbola olona promotion an-dry zareo ihany le ao afarany eo zany. Io zany ny anankiray natsangana voalohany tany amin'ny 2007 satria nanao fikarohana zany mahakasika ny radio tamin'izaho nanao tany amin'ny mémoire-na licence hoe ahoana ny ahafahana mametraka radio, ahafahana mitory ny filazantsara, anafaingana ny fiverenan'i Jesosy. Ary eo am-panomanana ny mémoire-na master ihany koa moa zany satria mbola miverina nianatra any amin'ilay Adventiste Université of Kenya, dia mbola mieritreritra ny andalina kokoa ny fomba hametrahana ity radio ity mba ahafahana mitory ny filazantsara amin'ny olona rehetrarehetra tsirairay avy. Io zany ny anankiray voalohany. Ny anankiray tary amin'ny distrikan'ny Mandritsara izay nandeha ihany koa izy io fa misy an'ireto membre ny fiangonana adventiste izay niala fandaminana dia nampalahelo izy fa nahitsy zareo teo zany ilay radio amin'izao fotoana izao dia lasa mampalahelo kely ilay olona tia sy ilay nieno an'io radio antsika io. Dia ny fahatelo zany ilay ary Besalampy. Somary sarotsarotra zany ilay autorisation an'io radio io eto Madagasikara, fa ny zavatra hitako rehefa manao dingana ianao masay ianao miditra birao dia tsisy zavatra tsy voava. Za zany tamin'ny nanao an'ile tsika miresaka iny tany Besalampy dia za mihitsy naka taratasy tao amin'ny chef de district izay anangana an'ity radio ity fa omenao autorisation izay ahafahanay mandeha makany amin'ny ministera. Dia nandeha nakany amin'ny ministera izay dia za en personne nandeha tany, tsy nakinika tamin'ny département tany communication teto amin'ny fédération anay izy io fa za en personne tonga dia nandeha tany. Dia rehefa tonga niona tamin'ny ministre ny communication tamin'izany dia niteneniny tamiko tamin'ny 2016 impossible ny zavatra resahana eo izy na dia mahana taratasy azy ianao. Zay zany nataony matsy ahy tamin'izay. Dia hoy izy hoe tena possible io zavatra resahako aminareo io. Dia tsy afaka manome fahafapo an'izay izy fa tsy possible io. Dia nangataka audience teny amin'ny primature tamin'izay fotoan'izay tany Antananarivo volana io andro. Dia niona vatana tamin'ireo tompon'andraikitry ny communication tao amin'ny PRM tamin'izay fotoan'izay tao amin'ny primature zany. Fa rehefa niresahana zareo resena lahatra zareo dia mbola misokatra ilay izy ary nahazo an'io license-ny Besalampy io zany tsika tao anatina 7 jours après nandehanako tany dia azo zany izy io. Misy lalàna matsy zany eto Madagasikara hoe tsy afaka manokatra radio intsony ny olombelona rehetrarehetra zany eto amin'ity Madagasikara ity. Fa misy fomba anankiray io lalàna io ihany nefa mamaritra an'ilay hoe tsy maintsy appel d'offre no ahafahana manokatra radio amin'ny toerana anankiray eto Madagasikara. Ary zay ny ilaina an'ilay hoe sady mahay an'ilay tontolon'ilay onjam-peo ianao zany ilay radio no mahay manazava ihany koa ny toe-javatra. Ary izay no nentiko tao amin'ilay directeur ny communication tao amin'ny primature tamin'izany fotoana izany tamin'ny 2016 hoe omeo ary ny appel d'offre an'ireo radio izay misokatra sy télévision marobe eto Madagasikara izay efa mandeha any amin'ny 300 mahery manerana an'ity Madagasikara ity. Fa raha misy anankiray fotsiny appel d'offre amin'ireo nanomboka tamin'ny 1999 mandrapahatonga ny tenenako izao dia rariny raha tsy omenareo zahay. Ary teo lerandany nihiratra amin'ny masiny ary ianao zany maharaka ny toe-javatra rehetra mitranga dia niteneniko izy hoe efa avy nanao recherche an'izany ary mémoireko tany amin'ny licence dia izany zavatra any ary tsy maintsy nianarako daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fa raha misy radio io zany dia mety ho betsaka mba tsy ilazako hoe tsy andro vokatra androany isika fa mino aho fa ho be dia be ny olona ho vonona ho any an-danitra satria ny olona hitoriana filazantsara manko dia tsy voatery hoe ho atao batisa izy ary tsy voatery hoe tsy maintsy ho amin'ny ranon'ny batisa vao voavonjy.
porofon'izany ilay jolay teo amin'ny hazo fijaliana. Ilay jolay teo amin'ny hazo fijaliana tsy natao batisa, tsy natao ninina, fanambaran'i Jesosy taminy fa eo anamina any paradisa io lehilahy io. Dikan'izay zany ny anjarantsika dia ny mamafy sy mizara ary anjaran'ny olona koa ny miaina. Ary ireny teny rehetra ireny ozy ny anabahavoay dia ireo soratra ozy izy teny rehetra izay zaraintsika dia ampy ho anadinana ny olona anankiray amin'izay fotoan'izay. Raha somary azavaiko dia ohatran'izao. Raha ohatra zany ny teny hoe mamokatra fandarana anankiray zany tsika mahakasika ny batisa zany, dia ny haino an'ilay radio ilay mpiaino, dia miteny ilay mpiaino rehefa tonga ny andro fitsarana hoe za mbola tsy mahay an'izany batisa zany. Dia amin'izay fotoan'izay ozy izy ny anjely dia hiteny amin'ny olona io hoe tamin'izao daty, tamin'izao ora, tamin'izao andro dia enonao io fa ianao tsy namaly ny antso. Ka izay no tiako anentanana antsika rehetrarehetra izay manana fahafahana sy afaka manao an'izany asa amin'ny ahonjam-peo eto amin'ity Madagasikara ity dia anisan'ny fahombiazana ary tondra vokatra maro izy ireo. Ary rehefa tonga any an-danitra isika ozy izy ny anabahavoay dia aza adino fa isy olona izay hikasika ny sorokontsika ka hiteny hoe raha tsy noho ny aminao rahalahy dia tsy tonga aty an-danitra. Dia ho gaga ianao hoe fa naninona moa zany, inona mba nataoko anao no ilazainao fa noho ny aminy no amiko no nahatonga anao taty an-danitra. Dia amin'izay fotoan'izay ozy izy dia ho avoakany eo izy ny anabahavoay ireo ezaka nataony tsirairay avy, ireo zavatra nataony tamin'ny famonjena ireo olona ireo zany. Ka nahitantsika maso zany ireo olona izay voavonjy, na tsy hitantsika maso ireo olona voavonjy dia ho hitantsika maso izy ireo rehefa tonga eny amin'ny raoan'ny lanitra Jesosy hiaona any amin'ilay fiainana mandrakizay. Ka tena tsara zany io projet anankiray io raha eto Madagasikara ny resahako zany tena mety ary azahoana vokatra ary ahafahana mitaona olona ho any an-danitra. Na dia somary manahirana aza, le tiako tenina mantsy le hoe manahirana dia izao. Efa 100 taona izy miaina tao anatin'ny mahasakalava azy dia eritreretintsika fa hovaina ao anatin'ny 3 andro na herinandro na 10 andro na conférence na ray volana. Tena ho sarotra izany fanovana izany. Ary na miova azy izy ao anatina conférence ray volana raha vao tsisy onjam-peo ihany koa hitezana azy dia mbola andao ny fiangonana ihany koa izy ireo satria tsisy namana, ny fianakaviana tsy mandray azy, ny namana andao azy dia iza ny namany, ny fiangonana. Ka raha mba misy radio zany ao amin'ilay toerana na tsy mahavanga azy amin'ny fiangonana dia azo antoka fa ampahery azy zany teny zavatra izay. Saotra betsaka pasteur, ampitaina amintsika rehetrarehetra ny hafatra satria naviva tamin'ny 2020 angamba iny pasteur na tamin'ny 2017 tsika nanomboka niezaka nanao 2017 tsika nanomboka ny Besalama. 2017 tsika nanomboka. Oui. Ka tsy hoe izay hoe mangataka vola aminareo satria tsika avy aty amin'ny tanàna Mandroso aty na ohatran'izany fa mety hanangana any antony atao hoe litchi itony izay mba hoentina hanampiana ny fampeleza na ny filazantsara any amin'iny faritra Mahajanga iny. Miara-miasa matetika amin'ny pasteur Emile Rakotomalala ako ary afaka ataontsika tsara mihitsy na dia mametraka izay foitsika ho sokafako atsoatso ilay projet mba ahafahantsika zany hoe projet radio RFM 2 ao anatin'ny radio Mahajanga nanaovantsika anazy. Ny zavatra rehetrarehetra azo dia alefantsika directement any amin'ny pasteur Emile Rakotomalala mba ahafahany manangana radio vaovao any amin'ny faritra izay misy anazy satria tsy moramora ny manao zavatra. Misaotra betsaka ny pasteur Emile nandray anjara androany mbola mety verina eto ianao asa ngamba hoentsika ianao ngamba mety hitondra vavaka kely ho an'ny mpieno sy amintsika androany maraina. Tsy maninona fa rehefa verina eto manaraka, rehefa miditra eto amin'ny ohatra amin'ny fotoana manaraka dia hiresaka zany le hoe ahoana ny ahafahana mitantana onjam-peo anankiray. Tsara koa ny resahana izay tsy hoe manangana fotsiny. Izay zany ny zavatra mahafinaritra ary Besalampy ampy ny formation an'ilay olona le ao amin'ilay membre ny fiangonana zany dia mahavelo tena zareo. Tena tsy mbola nitaraina taty amin'ny fédération zareo. Mba nitaraina taty amin'ny fédération zao dia resaka tamin'ny farany iny resaka batery nisy problème le batery
de voavaha ihany moa zany le satria niteneniko zareo ohatran'izao ny fomba fanaovana an'io misy zavatra fotsifotsy amin'io pôle ny batterie io tsy ny diovinareo mihitsy de mila vao teo aloha de diovindray mandeha de apetao de lamina ihany de zareo zao fiangonana akasakasa tsibiray fiangonana mangarivotra fiangonana Tanamarina fiangonana kely zanam-piangonana zany hoe mambra eo amin'ny valo eo angamba raha tsy diso le akory vahiny fiangonana telo afaka mampandeha ny onjam-pe io rehefa tena nazavaina tamin-drareo le procédure ohatr'izao daholo ny zavatra atao rehefa mamokatra fandaharana ohatr'izao ny fomba hitantanana an'io radio io de io radio io zany tena anisany modely ny atao aminay ato zao le atao akaikina eto le atao amin'ny foibe zany zay émetteur ny radio Besalampy ihany koa izy io nahazo émetteur roa zany le Besalampy ny ray napetraka eto Mahajanga zay tokony ho sekoura ny Besalampy de ny ray any Besalampy efa misy anankiray ihany koa any Besalampy amin'izao fotoana zao le mandeha ny Besalampy zany de ampianarina an-drareo zany ny fitantanana ny radio ny fampandehanana ny radio ary ny engagement an'ilay membre ny fiangonana izay mandray an'io onjam-pe io mba hahatonga an'ilay fitaovana omena sy ilay radio vita ilay hiraka ampanaovina azy satria ny tanjona manko zany de mitahiraka. Za zao amin'izao manomboka amin'ny volana May eo raha sitrapon'Andriamanitra eo ampanoratana an'ireo document reo zany ho alefany Besalampy manomboka amin'ny volana May io zany hanao azy. Soratako le document de alefako amin'zareo satria zareo misy mahay teny Sakalava de resahako zareo hoe avadeo anareo amin'ny teny Sakalava de za manoratra fotsiny de zareo no amadika azy amin'ny fomba anankiray efa nisy fifaneresana lava be moa zany ny rahanay de niteny tamin-zareo hoe any Anjarabiriko de amokatra fandaharana izay ilay mioponina io satria ao anatin'ilay fikarohana izay natao mihitsy ny nahitana hoe inona ny zavatra ilain'ny olona amin'izao fotoana izao tsy hoe le ilaintsika za tsy miteny hoe tsy ratsy ny onjam-peo sasany na ohatr'izany fa mahonjam-peo an'ny fitoriana filazantsara azy de mila fantatritsika be mihitsy ny momba ireo olona izay miaino ny onjam-peontsika io de mba ho voakasika amin'ny fon'izy ireo zany hiandray an'ny Jesosy amin'izay fotoana izay de iresaka betsaka an'io tsika angamba manaraka mba hahafahan'ny mpiaino atsika mahatakatra sy mahafantatra ny hoe mahasarobidy an'ilay onjam-peo. Izaho miresaka io zany tsy hoe nanandrana fa efa nanao efa niasa 3 taona tao amin'ny TVM sy ny RNM 2006 2007 2008 sur terrain sur birao nataoko daholo nahitako hoe ohatry ny ahoana ny fomba fanaovana an'ity fandaharana ity ahoana fomba hanaovana anazy de mba mizara kely an'ilay expérience izay ananana mba ahafahana mampita ho an'ilay fiangonana zany sy ilay olona izay any amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy. Saotra tompoko. De izay angamba no resahantsika na amin'ny herin'ny androantsika angamba afaka miresaka an'izay hoe ahoana onjam-peo ohatry ny ahoana ilay hatsangana mba ahafahan'ilay mpiaino sy ilay olona anohana satria tokony ho fantatry ny olona ilay programa mba ahafahany manohana an'ireny onjam-peontsika ireny zany satria indraindray tsy fantany le izy de hoe inona moa zany ny atao sao zavatra apetraka fotsiny eo de tsisy varany le izy rehefa avy eo fa aleo zany tena azavaina amin'ny olona hoe izao le zavatra ho atao reto ny programa rehetrarehetra ohatr'izao manataterahana ny zavatra io mba hahatonga an'le izy hitondra tombotsoa zany no an'le olona aty amin'ny faritry Madagasikara izay tena mila vonjy ary tena mila fitoriana filazantsara amin'izao fotoana izao. Ny zavatra anankiray ihany koa mbola azo resahana ihany koa raha manaraka ilay mpifindra monina koa zany lasa ny ampy koa zany zao zay reto ilay avantsika avy any atsimo tandroy izay sarotra hitoriana filazantsara ny trato amin'ny distrika ny faritany misy anay zany zao mandeha any amin'ny 9 hetsy mahery zareo nefa tonga eto tao anatin'ny 2 taona. 2 taona zany 9 hetsy zao ny sifra navoakan'ny ao amin'ny service statistika ny région zany ny tenin'izy io. Tena voame zany mafimafy kely. Ona pasteur afaka ataontsika isanao amin'ny vendredi matin ve aty amiko aty le izy fantatro hoe 13h any aminao satria amin'io tsy miasa ianao manomana sabata de tsy afaka miresaka an'io.
zoma maraina zao a tena ny voyage a zao zany amin'io. Ay, ok. Misy formation izay ho tanterahana zany ary andranomasika amin'ny latsinainy tsara hoentina mbavaka mahakasika ny fiompiana trondro a, dia fiompiana tantely a, dia fambolena, fianarana zaitra ary fianarana patisserie. Misy olona eo amin'ny 420 zany zao nefa nisoratra anarana ato amiko ato andeha hamonjy ny formation io a, izay ampitomboana ny volamiditra eo anivon'ny ankonana, eo amin'ny ankonana tsiraray avy zany. Dia isy formateur moa zany mpampianatra eny amin'ny université ny anankiray a, formateur ny ZTZ da ny anankiray izay nanolo-tena nanao an'io formation io a, dia olona avy any Antananarivo izay misehatra amin'ny zaitra sy ny mofo no hampianatra ny patisserie. Dia latsinainy izay angamba mety azontsika tanterahana le izy zany. Io projet fampianarana io hoe SDA sa projet manokana mihitsy? Tena projet SDA zany io, adventiste mihitsy, karakarain'ny département takolay départementan'ny fitantanam-piaina kristianina no mitantana azy a. Dia natsoina zany mampirazay vonina, dia misy participation izay efa ny tsirairay avy mba ahafahana nitady an'ireo formateur izay azo lazaina hoe sarotra ny fomba azahoana azy, satria mpampianatra any amin'ny université zany tsy ho azontsika fahatany. Mpampianatra any amin'ny ZTZ zany projet allemand zany, enjana be no mitady an'izany olona zany. Vakansa paka ihany koa eo amin'ny plus ny mpanjaitra ohatr'izay sy ny mpanao mofo, fa dia nisaoran'Andriamanitra moa zany fa nanaika hiara asa amintsika zareo. Dia andeha ho any fa andray misy réseau amin'io le toerana hijanona koa zany amin'ny latsinainy, misy réseau tsara ary matanjaka satria efa tany tamin'ny tapa-bolana nijery an'ilay toerana izay anaovana azy zany. Saotra tompoko, asa hoentinao afaka mitondra vavaka? Ivavaka aritsika. Tomponay sy Andriamanitra io, mankasitraka manome voninahitra no ity fotoana ity izay ahafahanay ny fampizara, ny tsara ho fantatra ny zava-misy eto amin'ity province Mahajanga izay misy anay, ary indrindra ihany koa ity onjam-peo amin'ny alalan'ny internet ity. Andriamanitra betsaka ny mihaino an'izy ity dia engany mba ho tafapakany amin'ny tsirairay avy ny afatry ny famonjena, ary mba hamerispo-an'ny mpiaino ihany koa ahafahana mitory sy mampita ny afatra any amin'ny tokantrano ny tsirairay avy. Irina ihany koa ny tompon'ity radio ity, Rahalazo, izay nanangana sy nanamboatra azy mba ho feno fitahiana sy ho feno fiadanana ary ho lavitry ny olana sy ny fijaliana eto amin'ity tany ity, ho ambinina ao amin'izay ataony rehetra mba hanomana olona ho any an-danitra izy mianakavy. Ka ny olona izay voavonjy dia eo anampifaliana any amin'izany fiainana mandrakizay izany. Dia ny fiadananao sy ny fahasoavanao anie ho aminay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Dia kopakopa tanana no ataoko amin'ny pasteur Emile Rakotomalala iona amin'indraitsika amin'ny latsinaina zao mombamomba ny radio. Mety ho vita vidéo sa tsy maintsy audio ihany anaovana anazy pasteur? Rehefa tonga any dia ho jereko hoe manao ahoana le connexion any. Ok, satria miankina amin'le réseau zany. Maniry herinandro mirary soa, maniry herinandro sambatra ho anao ihany koa, misaotra betsaka tompoko. Mandra-piaonao. Eny ary tompoko, vita teo ny fiarahantsika niaraka tamin'ny pasteur Emile Rakotomalala. Nafinaritra tokoa niaraka taminazy teo miresadresaka momba ny zavatra iny satria efa tamin'ny 2017 izay no niara niasa, ary izy no tena projet na tokony hananganana an'ity zavatra ity, nefa dia izay nahatonga anahako nanokatra an'ity radio web ity mba tiako ampiseho anazy, nefa impossible no anatanterahana an'izany any Madagasikara noho ny lenteur, ny upload, ny karazany ihany koa. Hoentintsika marana anazy angamba satria tsy nanana fotoana firy, efa mihoatra ny 1 heure, dia ho tohizako kely ilay resaka teo zany hoe ny promesse divine d'une vie future tamin'ilay resaka fahafatesana sy ny incarnation teo. Vao nanomboka indrindra ny Baiboly ao amin'ny Ancien Testament dia hitantsika sady fa misy ny promesse ny paradis restauré, zany hoe mi-impliqué ny vie future.
Izay nitenenany anadama sy eva postérité ny vehivavy nanitsaka ny lohany sy nanimban'ny serpent zany amin'izay fotoana zay. Nasotro fa tsy hitako hatramin'ny notiko. Serpent amin'izay fotoana izay zany hoe aiza izy teo? Ok. Ny tetin'ny serpent tao amin'ny Genesis 3:15. Zay nanome promesse an'i Abraham nanao étranger any amin'ny voyage ety ambony tany zay tsy nanana moindre zavatra kely teto ambony tany ho any Canaan. Possession d'un pays dans Genesis 18, 14, 15, Actes 7, 5, Hébreux 8, 11, 8, 10, 17, 19. Dieu, Andremantra, allumait en flamme de l'espérance d'une vie meilleure. Des dizaines de générations vers se réchauffer à cette flamme. Ceux qui prétendent que l'Ancien Testament, sous prétexte qu'il ignore la vie consciente après la mort, n'a pas fait de la place à la vie future, ferait bien de méditer les passages suivants. Psaume 16, 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Corruption. C'est une allusion évidente à la résurrection de Christ. Ésaïe 25:8, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Ésaïe 26:19, que tous les morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et trassez-vous de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est vivifiante, et la terre redonne le jour aux ombres. Fatatsika tsara fa prophète Ézéchiel dia nanana vision momba ny ossement desséché, zany hoe sur lequel passe une souffle de vie. Verset 12, chapitre 37. Caractéristique be mihitsy io satria ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre quand ma peau sera détruite. Il se lèvera quand je n'aurai plus de chair. Je verrai Dieu, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dessus de moi. Job 19, 25, 27. Ni résurrection ni olona masika, simple retour à la vie physique, prélude de leur destruction, a lieu après les 1000 ans. Zay tompoko no azoko zaraina aminao androany araka ny voalazako anao teo tsy misy tokony iresahanao amin'ny olona maty mihitsy. Hajanony tanteraka manomboka androany satria tsy azahoanao ny fiainana mandrakizay zany. Tsy hoe masika amin'ny teny an'izany fa misy antony satria tokony miverina mianatra any amin'ny Baiboly tsika satria diso daholo ny nampianarina anahako hatramin'ny mbola kely ary tao anatin'ny fiangonana mitazona ny fahamarinana no nahitako ny fahamarinana. Tsy mirearea ahako, tsy mandoka tena ahako, fa matahotra ahako. Matahotra raha vao mifono masoko dia miezaka manakatra ny fahamarinana izay tsy takatro hatramin'izay ny ainako. 20 taona zao nefa mbola tsy mahita hirika foana satria mbola adinodino foana amin'ilay fampitahorana tamin'ny mbola kely hoe tonga teo bebe raha maditra ianao dia niteny izy hoe ho avy indray raha alina raha mbola maditra ianao. Zany rehetra zany dia natahorana avokoa satria zay no tenenin'ny mama, zay no tenenin'ny dada noho ny maditra dia lasa miancré ao anatin'ny tenanao ilay izy. Dia lasa nanifaty raha lasa atahorana. Nefa tokony tsy atahorana satria ny faty tsy afaka miteny, tsy manana aina, tsy manana fitiavana, tsy manana hery, tsy manana force. Miandry ny fotoana ialany ao amin'ny toerana io izy araka ny antso izay ataon'i Jesosy eny amin'ny rahona lanitra. Eny amin'ny rahona lanitra. Zay tompoko no azoko ambarana anao tadio fa ny 144 000 dia naleva vahoaka marobe tao amin'ny Apocalypse 7 raha naheno feo 144 000 i Jean
John zay mbola nanao ny apocalypse ka amin'ny te afantatra ao de 144 000 ny eniny fa raha nitodika izy vahoaka marobe reo ny asan'ireo olona reo de reo ino ilatsahan'ny fanahy masina izara antia asa farany ty ao anatiny ve ianao ao anatiny ve isika tokony ao anatiny ve isika ndao re tompoko mba hiaraka andray an'izany pluie de l'arrière saison araka ny voalazan'ny Joël zany mirary tolakandro sambatra eo ambanin'ny fitahian'i Jehovah anao aho ny herin'ny fanahy masina hidina aminao mandrakarivo ary amin'ny hery sy tanjaka anao hitatana andianao ny anjelin'i Jehovah tsy hisaraka aminao vao miala ao amin'ny tokantranonao eo anao satria efa teo izy nandritry ny alina ary vao mivoaka ny varavarana ianao dia eo aminao foana izy mba tsy hisian'ny accident mba tsy hisian'ny adiady any ampiasana mba tsy ho tezitezitra ianao fa ny ianao dia fitaratra misaotra anao ako ny ianao tamin'ny tia marainy ty ary maniry andro sambatra ho anao misaotra tompoko Some